Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarahantsika rehefa malala tratra ity alarobia fahadimy volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny Korintianina voalohany toko voalohany. Korintianina voalohany toko voalohany andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy. Akitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny nampananana alaina anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsina anareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanana anareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy Tompontsika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Saika isan'andalana ry havako amin'ity toko voalohany ity, indrindra ny tapany voalohany andiniko voalohany ka hatramin'ny fahasivy, dia miverimberina ny teny hoe Jesosy na Jesosy Kristy na Kristy. Tsy hoe kisendrasendra koa izany fa misy hafatra mafonja tiany Paoly ho takatry ny kristianina tany Korinto. Misy mpanoratra allemand anankiray antsoina hoe Goethe. Ny teny izao manao hoe arakaraka ny fomba hitondrano ny olona anankiray no endrika hisehony aminao. Raha ohatra hoe izy ka hoentinao zany hajainao amin'izay vanim-potoana, amin'izay toetrany ankehitriny izy dia hijanona amin'iny toetrany ankehitriny iny. Raha ohatra ka hajainao na hapetraka ao amin'ny toerana izay tianao hatongavana izy amin'ny ho avy dia tonga ho azy ao aminy iny toetra iny. Izany hoe raha ohatra ka ataovy hoe hoentinao toy ny andevo izy dia hijanona ao andevo. Raha hoentinao toy ny tompon'andraikitra izy, na dia mbola tsy tompon'andraikitra ara, dia ho tonga tompon'andraikitra izy. Na raha ohatra ka amin'ny lafin'ny fanabeazana, raha ohatra ka ekenao ny mahazaza maditra azy dia hijanona ho zaza maditra izy. Fa raha ohatra ka na mbola tsy endry ary izy ka entinao toy ny olon-kendry dia hiaendry izy ary ho tratran'izay. Goethe. Tsy dia mifanalavitra loatra amin'izany toe-tsaina izany no aseho an'i Paoly amin'ity taratasy ho an'ny Korintianina ity. Asehon'i Paoly ny mahazava-dehibe ny fanomezam-pahasoavan'ny Korintianina. Ary misaotra an'Andriamanitra ho izy amin'ny andininy fahaefatra noho ny fahasoavana izay nomena anareo taolan'i Jesosy Kristy. Fa tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo. Mandoka fatratra ny kristiana tany Korinto Paoly. Ny olana fototra nefa amin'ity taratasy mivoatan Paoly ho an'ny Korintianina ity indrindra dia ny fanomezam-pahasoavana. Ary ny tsy fahaizan'ny kristiana tao Korinto nitondra sy nampiasa ny fanomezam-pahasoavany ny tena fototra anankiray amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Eto Paoly dia mitsambikina any amin'ny hoe tia hametraka ny kristianina hitondra ny fanomezam-pahasoavany mba ho tonga amin'izany mpino mahay mitantana ny fanomezam-pahasoavana izany. Araka ny resantsika teny Goethe teo farany ankehitriny dia izao amin'ny vanim-potoana izay tenenan'ny Paoly amin'ny toko voalohany dia izao tsy hain'ny Korintianina nampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Fa te hitaona kosa Paoly ary te hametraka azy ireo mba hahitaiza hampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Hitantsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo mibedy mihitsy ny Korintianina Paoly vao zarazara ve Kristy, Paoly angano voampitao amin'ny azy fijaliana, inona izao ataonareo izao, misy aminareo manao hoe
izao any Antipôlôsy, izao any Kefasy, izao any Kristy, ino ty fifampiandanina misy eo aminareo ty sy ny sisa rehetra. Saingy aty amin'ny toko voalohany Paoly amin'ny andiny fahaefatra dia te hametraka ao an-tsain'ny Koritianina fa mahatoky ny Koritianina Paoly ka matoky azy ireo fa vita piasa tsara ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy izy ireo. Otsika hoe miverimberina amin'ity andininy ity ny anaran'i Jesosy. Saika isan'andininy misy 2-3 aza indray miverimberina ny hoe anaran'i Jesosy Kristy na Kristy Jesosy na Kristy Tompo na Jesosy Kristy Tompo. Miverimberina amin'io andininy zay hita ampolony masady amin'io toko voalohany. Revako inona ny tiany Paoly takatry ny Kristianina tao Korinto ary tiany ho afatra ao atsika. Tiany Paoly ny Kristianina hatsiaro fa ny fanomezam-pahasoavana dia harena. Ny fanomezam-pahasoavana no harena. Tsy ny vola akory no harena voalohany fa ny fanomezam-pahasoavana. Ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana dia harena, tsy voatery ho harena materialy akory io fa mety harem-panahy, hare-tsaina, hare-pahasoavana. Ary ny tsy fahaizan'ny olona mampiasa ny fanomezam-pahasoavany no mahatonga fahantrana, mety ho fahantrana ara-panahy, mety ho fahantrana ara-materialy. Ny asan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo na ny fanahy masina zay ao anatin'ny mpino dia mampatsiaro ny mpino ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy. Vitsy anefa ny olona mahatakatra na vitsy ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Iverin'ny olona fa ny fanomezam-pahasoavana zay ananan'ny hafa ihany ny fanomezam-pahasoavana, fa ny fanomezam-pahasoavana eo aminy de tsy hitany. Ary zay no mahatonga azy fahantrana ara-tsaina na ara-panahy. De Paoly eto manazava manao hoe misaotra an'Andriamanitra fa anareo de samy manana fanomezam-pahasoavana. Ary fanomezam-pahasoavana zay ho hainareo no nampiasa azy ka tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Kristy satria ho ampiasainareo tsara le fanomezam-pahasoavana. Fa raha tsy ampiasainareo io fanomezam-pahasoavana io de zao hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Kristy. Mampatsiaro an'ilay Mateo 10:20 hoe miverina ilay tompony dia nisy ilay anankiray tsy nampiasa ny talentany, raha fanomezam-pahasoavana ihany koa, dia iverina ny tompo ary teny amin'ilay tsy nampiasa ny fanomezam-pahasoavana hoe ry mpanompo tsara, ry mpanompo ratsy, tsy mba mahatoky ianao tsy nampiasainao ny fanomezam-pahasoavana na ny talenta zay nomenanao na levinao ary dia hanatsiny izy. Fa etoana kosa de Paoly manao hoe ampiasao le fanomezam-pahasoavana de tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Kristy. Revako ny fanomezam-pahasoavana de harena sarobidy avy amin'Andriamanitra. Ary tsy misy olona na iray ary manana ny fanan'Andriamanitra, itoerany fanan'Andriamanitra, novidiany Kristy tamin'ny rany ka tsy manana fanomezam-pahasoavana. Mampandaingan'Andriamanitra. Raha miteny hoe za de tsy mba manana fanomezam-pahasoavana, tsisy ninona haiko, tsisy ninona fantatro, tsisy ilana, tsisy heviny eo amin'ny fiainako, dia mampandaingan'Andriamanitra. Lay ratsy no manao an'izany, lay ratsy no miapanga tahaka izany, lay ratsy no miteny olona tahaka izany hoe ianao nge tsisy ilananao, ianao ratsy fanahy, ianao tsisy dikany, ianao tsy misy antony tokony hitiavana anao, ianao lay ratsy no manao an'izany. Satria rehefa averimberinao anatin'ny olona zany dia tonga amin'ilay tenen'ny Goethe hoe tonga izany tokoa izy. Rehefa entinao olona tsisy ilana azy izy averimberinao anatin'ny saina fa tsisy ilana azy izy, tsy azo anteherana, tsy azo itokisana, tsy mahavita ininona, tsy mahay mampiasa ninina de zao ho tonga amin'izay tokoa izy. Fa rehefa hajainao izy, ampianarinao fa tian'Andriamanitra, mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavany, azo itokisana de zao ho tonga ho amin'izany izy. Noho izany dia eto Paoly de te hanantitrantitra amintsika fa manao hoe tian'Andriamanitra isika. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika. Manana an'izany isika satria manana an' Jesosy. Efa nomeny Jesosy fanahy mahery isika fa tsy fanahy osa. Noho izany de zao manana ny fanomezam-pahasoavana isika. Saingy ndraindray isika tsamba. Na tsy haitsika ny mampiasa an'ilay fanomezam-pahasoavana de averiny Paoly ho ao amin'i Jesosy Kristy Tompo isika. Averiny Paoly hatsiaro an' Jesosy tsika manao hoe
lay Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana nisy iny mariny noho zany marina fa mahana fanomezam-pahasoavana ianao. Ravako aoka tsisy kristianina ahatsiaro ho tsy ilaina, aoka tsisy kristianina ahatsiaro fa tsisy heviny. Ndray maka nisy 10 minitra ny sikolelahady nitantaraina mpanompoandriamanitra anankiray hoe nisy olon-kendry anankiray izy teo sendra nakaina teo ampototry ny hazo. Kanjo rehefa nakaina teo ampototry ny hazo izy dia nisy rano latsaka teo amin'ny tarehiny, de nitraky izy no hitany goaika, de mitomany le goaika. De hoy le olon-kendry mantsy le goaika, hono oa fa manino ianao mitomany? De hoy le goaika manao hoe malahelo be satria jere za ratsy tarehy, ratsy feo, mainty, tsy tian'ny olona, tsy mba misy mpijery, tsisy miraharaha, tsy misy miaino, jerety za goaika. De inona azoko atao anao le olon-kendry? Mantsy le goaika zany, araka ny fitantaran'lay mpanao 10 minitra. Dia hoy le olon-kendry hoe inona azoko atao anao fa tsy maninona fa azoko atao anao zay tianao na de zao ary, tantara ho an'ny ankizy moa. De azoko atao anao zany na de zao ary, fa inona no tiako atao aminao? De hoy le gaika hoe mba tiako raha mba hovanao tonga voropotsy, raha mba tiako raha mba ataonao tonga voropotsy. De hoe tonga voropotsy mba ataovy tonga voropotsy aho. Eny ary hoy le olon-kendry fa mandeha any ianao makany amin'ny voropotsy de anontanio aloha ny voropotsy. De rehefa avy any amin'ny voropotsy ianao ka manontany any de miverena eto fa ataoko tonga voropotsy ianao. Lasa le goaika nandeha nakeny amin'ny voropotsy. Ary voropotsy aho, hoy le goaika. De manao ahoana hoy le voropotsy? Inona ny azoko atao anao mantsy? Ny goaika. Ianao zao sambatra e? Hoy le goaika mantsy an'le voropotsy. De hoy le voropotsy, sambatra ahoana moa? De sambatra ianao zao, jerenao salama tsara, jere tian'ny olona, jere milamina tsara ny fiainanao, za mba te ohatranao. De hoy le voropotsy, ahoana no itiavanao? Ahoana no anirina ho tonga ohatrah? Tsy sambatra mihitsy aho. Jerenao zao ry olona ry, tazanao le olona manodidina rehetra eo, ireo de zao mihaza ahy reo, mihaza hamono ahy reo. Ary raha azonareo atao de ny misambotra zao de zao de manao ahy ho loka, manao ahy ho tonga ataony sakafo. Ka tsy sambatra satria be fahavalo aho, tsy sambatra fa zao be mpitsiriritra, tsy sambatra fa be mpialina. Ary dia hitanao zao fahasairanako zao, raha vao miala eto aho de zao efa ho avy reo olona reo mitondra ny basy hitifitra hiaza. Noho zany tsy sambatra zany aho, fa aza maniry no tonga ohatrah, fa raha izahay ianao mandana maniry ho tonga boloky. De ho tonga boloky, ay de lasa indray lay eny ara hoy le goaika, aleo ary aho any amin'ny boloky, loka tany amin'ny boloky izy. Hono a? Manao ahoana ry boloky? Manao ahoana ry goaika? Mahafinaritra be no mijery anao tsara akanjo, mangamanga, menamena, tsara be ny akanjonao ry boloky. De eny hoy le boloky, ka inona ny azo ataoko anao? Za mba te ohatranao fa ianao zao sambatra be mihitsy. De hoy le boloky, sambatra? Ahoana no lazanao hoe sambatra? Jerenao madio tsara, jerenao tsara akanjo, mahafinaritra be no mijery anao. Tsy sambatra hoy le boloky. Hitanao jereto mahazo ahy? Jereto mahazo ahy, ny lelako zao vao nodidin'ny olona, ny zarainy roa, za mifonja mifatotra, io zao no misy trano kely ao aho no mipetraka, ny hanina hoaniko zay tsy mihinana zay tiako hoanina fa zay tian'ny olona omenako. Ahoana no lazainao hoe sambatra? Ny namako rehetra zao tsisy eo za rery, za onjonjon'ny za samy rery ao anatin'ity efitrano ity, ko sambatra ahoana? Tsy sambatra mihitsy aho. Zany ve hoy le goaika? Tsy sambatra. Tsy sambatra fa ngamba ny vorombola ny sambatra kokoa noho za. Hoy le boloky, fa mandany ianao makany amin'ny vorombola, reny ny sambatra. De lasa indray le goaika lekeny amin'ny vorombola, manao ahoana ry vorombola? Tsara fa ahoana inona ny azoko atao? Mahafinaritra be no mijery anao, jereo zao anao tsara akanjo be, milamina amin'ny fiainanao, za mba te ohatranao hoy le goaika. De hoy le vorombola, hoy ihany ty pitantara 10 minitra ny sekolelahady, dia tonga lay vorombola, tsy sambatra ka, zareo hitanao reo olona be dia be reo zao manodidina, ka ianao ve zao tsy tian'ny olona be zao ianao? Jereo mahafinaritra feno olona manodidina anao, mijery anao, sambatra ianao hoy le goaika. Tsy sambatra.
zao foana mahazo ahy isan'andro izay fijaliana, tsisy atoriana, tsisy hipetrahana atao anatin'ity zoty na ity toerana zay ipetranao reo biby be lehibe reo zay rehetra voafatotrato, tsy afaka mandeha, tsy afaka makaiza, fonja bika fotsiny fa de fonja sy mijaly, tsy afaka manao nanina de zany efa mba te ohatranao aza manao ohatran olay vorombola fenao sambatra afaka mandeha am'izay tianao atao, afaka mihinana zay tiany hoanina, afaka mandeha am'izay rehetra mahafinaritra anao, fa tsy ohatrahy ianao. Teo le goaika vao nieritreritra hoe rehefa tena izy de zao aleo ainganahy hiverina tany am'lay any am'le olon-kendry. Lasa izy miverina tany am'le olon-kendry. De hoy le olon-kendry tapa-kevitra ianao fa ovako vorombola. Aoko zao ihany hoy le goaika. Aoko zao ihany fa azo ovanao vorombola na azo ovanao vorompotsy fa aoko zao ihany fa tena mety amiko zao. Fa ahoana hoy lay olon-kendry efa niteteziko daholo na vorompotsy io na vorombola io na boloky io efa be de be niteteziko eny hatramin'ny vorondolo aza niresahako fa izao tsy sambatra izy reny fa za ihany misambatra am'zao mahay za zao. Riavako ao anatin'izany tantara zany no tiany Paoly ahatakarantsika fa ny fanomezam-pahasoavana amen'Andriamanitra antsika de zao samy manana izany isika. Fa ny mahatonga antsika tsy sambatra amin'ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra antsika de satria ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa no hitantsika. De manjary hakelezintsika ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika, hamaivantsika ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika, fa tsy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika no hitantsika fa ny hafa de manjary ketraka isika. Ary de tao Paoly isika ao anatin'izany fahaketrahantsika izany hibanjina ny fahalebiazan'i Jesosy. Ary rehefa mibanjina ny fahalebiazan'i Jesosy tsika de tsy ketraka fa manana fahazotoana hampiasa ilay fanomezam-pahasoavana amin'ny fotoana ibanjinantsika an' Jesosy, amin'ny fotoana iraisantsika aina amin' Jesosy de zao ho tiantsika ny fanomezam-pahasoavana nomen' Jesosy. Rehefa tiantsika Jesosy de tiantsika ny fanomezam-pahasoavana nomen' Jesosy. Rehefa misy olona tianao ka manome fanomezana anao de tianao le fanomezana omen'le olona de tahak'izay koa. Zay no mahatonga an'i Paoly nitaona ny Koritianina hibanjina any Kristy mba hahatonga azy ireo ahay hampiasa sy ho faly hampiasa ny fanomezam-pahasoavany araka ny sitrapon'ny Kristy. Fa ny faharoa zay aseho ny tetakadazy tena teo koa dia fanitsina ny sain'ny Koritianina mba tsy hampifangaro ny tanjona sy ny fitaovana. Tsy hampifangaro ny tanjona sy ny fitaovana. Inona ireo tanjona sy ny fitaovana? Ny fanomezam-pahasoavana de fitaovana. Ny tanjona de fiainana kristianina. Ny tanjona de ao am' Jesosy. Ny tanjona de fiainana ao am' Jesosy. Ny tanjona de ny finoana an' Jesosy. Fa tsy hoe ny tanjona dia ny fananana ny fanomezam-pahasoavana be dia be. Raharay ny Korinto mantsy de hitantsika ny 2:20 dia ny rehareta ny fanomezam-pahasoavana nanana ny Koritianina araka io tenen'ny Paoly manao hoe manan-karena amin'ny zavatra rehetra mihitsy ianareo amin'ny fanomezam-pahasoavana, amin'ny teny sy ny sisa rehetra. No zany dia Kristianina tao Korinto de ny rehareta ny fanomezam-pahasoavana ary nisy fotoana aza ny fampitsara mihitsy, ny fampitata amin'ny fanomezam-pahasoavana, ny fanambanta amin'ny fanomezam-pahasoavana hoe fanomezam-pahasoavako ny tsara noho ianao tsy de tsara, ny ahy mety, ny ahy mihaja, ianao tsy mihaja. Karazan-drazan'izany olana natrehan'ny Kristianina tao Korinto tamomba ny fanomezam-pahasoavana de ahitsiny Paoly izy hoe tsy ny fanomezam-pahasoavana zava-dehibe fa avy amin'Andriamanitra fa zao fitaovana ihany iny de ampiasainy iny. Fa tsy iny kory ny zava-dehibe fa ny fiainana ao amin'ny Kristy ny zava-dehibe. Fa raha ohatra ka tsy misy fiainana ao amin'ny Kristy na de eo ara le fanomezam-pahasoavana de ho zava-poana ihany zany. Hananatsiny ihany zany amin'ny andro farany. Tahaka an'ilay tenin'i Jesosy manao hoe any am-parana any ange de hisy olona hiteny manao hoe namoaka tamin'ny anaranao zahay. Efa nitony tamin'ny anaranao zahay. Zany hoe nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izahay saingy tsy fantatry Jesosy izy. No zany ny zava-dehibe. Tsy lay fanomezam-pahasoavana, tsy lay fitaovana, fa fitaovana ihany zahay. Fa izao ny tanjona ny tena zava-dehibe. Betsaka ny olona ravako malala mampifangaro ny fitaovana sy ny tanjona. Ny zava-dehibe de ny tanjona. Mila mahay manavaka tsara ny Kristianina ny hoe ny vola de fitaovana fa tsy tanjona.
ny zavatra ampiasaintsika andavanandro ny talenta de zao fitaovana fa tsy tanjona akory ny ahaizana zavatra be deaibe fa ny tanjona de zao ny ampiasanao azy mitondra inona ny fampiasana azy zay ny tena zava-dehibe ary zay ny tiany Paoly takatry ny Koritianina hoe aza dinoina fa ny tanjona de Jesosy Kristy tompo. Ny tanjona eo amin'ny fiainantsika kristiana de ny fiarahana an' Jesosy Kristy tompo. Ny tanjona de zao ny fananana an' Jesosy Kristy tompo. Fa rehefa manana an' Jesosy Kristy ianao de manana ny zavatra rehetra, manana fifaliana, manana fiadanana. Ary raha ohatra ka efa ao an' Jesosy Kristy tompo ianao de zao aza mieritreritra hoe mahantra, aza mieritreritra hoe mijaly, aza mieritreritra hoe resy, aza mieritreritra hoe kivy, aza mieritreritra hoe afoy. Fa rehefa ao am' Jesosy Kristy tompo ianao de zao manana ny zavatra rehetra. Finoana zany hoy Paoly. Ary io safidy ny anana an' Jesosy tsy anana an' Jesosy. Mety manana fahasahiranana, mety misy olana eo amin'ny fiainana, tsisy fiainana tsy misy olana zany. Hitantsika amin'ny tantaran'ilay 10 minitra tantaran'ilay mpianatra sekoly alahady. Tsisy fiainana tsisy olana zany. Fa izao ny zava-dehibe de ny fanananao an' Jesosy. Ary eo ny mahamarina ilay tononkira no fon'ny Razafy Mahefa pasteur tany Ambositra hoe hira fasihy amin'ny 700 ai Jesosy ampy zay. Rehefa ao aminao Jesosy de miteny tahaka amin'ny Paoly anao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy zao aho. Ary rehefa ao aminao Jesosy dia hiteny aminao Jesosy hoe ampy anao ny fahasoavana. Zany rehefa malala mamakivaky ity tontolo andro ty ianao de manana fifaliana sy fanantenana fa ny fahasoavan'Andriamanitra efa ao aminao. De mahaiza mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo ao anatin'ny fifaliana, fanantenana sy ny fitiavana an'Andriamanitra ao am' Jesosy. Vavakitsika. Tompo amisorona anao ny amin'ny teninao zay azo nanovakina tamin'ny tenin-drazanay, tamin'ny teniny andavanandronay nahafantaranay fa ao aminao Jesosy ny fiainana. Ary tao aminao zay ahiakasitraka sy ahiampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay. Mba tsy hanananay tsiny amin'ny fiavinao eny amin'ny rao an-lanitra. Dia omeo anay koa Tompo ny fahatokina fa ao aminao Jesosy no tanjona fa tsy ny zavatra zao tontolo zao, tsy ny voninahitra zao tontolo zao ny tanjona fa ny fanananao ny fiainana miaraka aminao. Da iny tontolo andronay anio Jesosy, ho tontolo andro ahitana fifaliana, ho tontolo andro aombiazana, ho tontolo andro itiavanay ny namanay tahaka ny tenanay, ho tontolo andro itiavanay anao Andriamanitra. Mamelany elokay manondrafo aminay am'izay rehetra mety tsy tanterakay amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay, na ny nampiasanay azy, na ny iainanay azy. Misaotra Jesosy fa manankanay ty andronay ty eo am-pialantananao mandrakariva zay. Mba ho salama soambinina amin'ny zavatra rehetra ny fiainanay. Amen.